Simba tanteraka ny lalan-kely mirefy eo amin'ny 200 metatra eo mampitohy ny liseam-panjakana ao Analamahitsy amin'Ambohitrarahaba izay manamorona ny coliséum ao Antsonjombe noho ny fisian'ny lakan-drano fivoahan'ny rano maloto eo amin'ity coliséum ity raha ny fitarenan'ny ponina ao an-toerana sady miditra any an-trano ny rano rehefa avy ny orana no ahina ihany koa ny hitarika faratrana ho an'ny mpandalo ny izay lalana izay fanazavana misy kokoa entin'Andriamatoa Rasoltina Arvony Frida. Ny fitaranana iponina zany momba n'ilay lalana ambadiky ny coliséum eo Antsonjombe dia mba hijeren'ny tompon'andraikitra ireo manam-pahefana ny lalana iny satria dia tena potika tanteraka. Ohatra zao misy an'ilay rano izay mivarina vao amin'ny coliséum miditra mivoaka ny aty ambany zany dia tototra tanteraka ny lalana mivoaka amin'iny lalana passé Ambohitrarahaba rehetrarehetra iny dia ny zavatra misy salamy tamin'ny hazo maty eo zao dia mivoaka ny rano avao amin'ny coliséum tamin'ilay orana iny dia ny trano rehetrarehetra efa 70 ino moa zany filazana azy 70 tafo dia tafiditra ny rano dolidoly any anatin'ilay tranon'ilay olona dia zany hoe karaha ny andro zany ilay olona tsisy matory fa dia mamoaka ny rano amin'seho mivoaka ny atokotany amin'ilay rano vokatr'ilay rano mivoaka avy amin'ny coliséum zany ka manaitra ireo tompon'andraikitra rehetra zany mba hajereo ireo olona satria efa misy fitarenana ihany nalefanay aty amin'ny DGP Ambohitsiroatra sy ny any amin'ny PRMP ny marché public fa efa ray volana zao tsy mbola nisy valiny kanefa dia itera-doza satria tsy sahala amin'ny olona anankidimy zao naratra teo amin'ny toerana io tamin'ny hazo maty eo satria ny lalana zany dia vaky tsapatsapa fotsiny sisa hoe aiza ny andeha ametrahana ny tongotra dia mifatratra any amin'ny beto ilay olona zany misy lavaka be con an'ilay rano ilay lalana misy lavaka be dia naraha-matoa be na kisikely difotra ny rano dia izay mahatonga anay anaitra nareo tompon'andraikitra zany mba jereo ireo olona fa tena mijaly ilay olona miaina vezivezy mpianatra masera mandalo amin'io lalana eo ny mpianatra lisera be arivelo mandalo amin'io lalana eo ireo mpiasa rehetrarehetra mandalo amin'io lalana eo dia fijaliana ohatr'izany ny ainanay manodidina an'io ka dia manaitra nareo tompon'andraikitra izay tompoko.